Manoloanan'izay olonan'ny mpandrara sy ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay indrindra no anasana ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fampiroboroboana ny Aitao Rakajy-Mirindra, ny Paositra ary ny fifandraisan-davitra Andriamatoa Rasoanaivo Andry hitondra fanazavana manodidina an'izany ao anatin'ny zaram-pandaharana l'interview anio alina Araoary. Ahoana amin'ny fandaminana amin'ny fandefasana vatsim-pianarana sy ny karama mampiasan'ny université? Ny tsara ho fantatsika aloha zany amin'ny momba ny boursan'ny mpianatra dia ao anatin'ny ataontsika hoe velarano faha 1.20 ny fitondram-panjakana tsika amin'izao fotoana izao zany ao anatin'ilay ataontsika hoe modernisation ny paiement sy ny modernisation ny état zany dia anisan'ny paikady anankiray ho ataontsika zany ny resaka boursa amin'ilay ataontsika hoe digitalisation mba ahafahantsika misoroka an'ireo ataontsika hoe corruption sy ny anaovantsika ny économie d'échelle zany amin'izao fotoana zao. Manahoana fandaminana ny paiement ny bourse io zany dia misy ministera maromaro zany no miasa ao anatin'izy io. Ao ny enseignement supérieur zay ny université no miankina aminazy, ao ny ministera ny fampiroboroboana ny Aitao Rakajy-Mirindra zay mandrindra an'io resaka digitalisation io, ary ao ny postra malagasy zany izay manao ny resaka paiement zany. Io resaka boursa io zany dia misy étape anankitelo zany. Ao ny resaka qualification sy ny stabilisation ny données, ao ilay ataontsika hoe activation ny carte. Ilay carte moa zany tsara mariantsika tsara hoe carte multifonction izy io misy fonction zay momba ny carte bancaire ary misy fonction anankiray zay anaovantsika ny suivi ny parcours ny mpianatra zany. Donc ny fandaminana zany amin'izao fotoana zao zany dia hoe ny université sy ny mesupres no mandama ny lista sy ny montant ny bourse izay pena. Ny ministeran'ny fampiroboroboana ny Aitao Rakajy-Mirindra no mandrindra ny fametrahana an'ireo données ireo ao anatina logiciel izay anaovana ny paiement ny bourse, ary ny postra malagasy no mandoa raha ohatra izy ka atao paiement de masse, ary any amin'ny banque ny BOA raha alainy ankizy par carte bancaire zany ny vatsim-pianarana zay any aminazy. Inona no antony amin'ny fahatarana misy amin'izao fotoana izao sy isa-taona izao? Marina mihitsy fa misy ireo olana, satria ny zavatra tokony fantatsika voalohany zany dia hoe ministera maromaro no miandraikitra an'izy io. Ao ihany koa ny resaka any universitaire, zany hoe miankina be dia be amin'ny fahavononan'ny lista izay any amin'ny université no iangany no iangan'ilay olana zany. Zany hoe mbola misy tsy fahamatorana kely eo amin'ilay lista zay apetraky ny université, satria azadino fa ny ministera dia tsy mahafantatra hoe iza no boursier na iza no boursier. Ny indro kely zany dia hoe lay fotoana zany amin'izao fotoana zao zany lay fotoana no somary atombotra, satria zavatra fantatsika zany hoe raha le arak'ilay nazavaintsika teo hoe misy ny stabilisation des données, misy ny activation, misy ny paiement avy eo, dia eo amin'ilay fanaovana ilay autorisation d'engagement zany dia misy fotoana zay tsy miankina ministera ny enseignement supérieur, tsy miankina amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny Aitao Rakajy-Mirindra, fa miankina amin'ny présidence de la République sy ny ministera ny finance. Fa na izany anaty zany ara zany dia ireo lesoka rehetrarehetra zay miseho amin'izao fotoana zao, ohatra zany hoe ny tsy fahamatorana lista zany dia efa mametraka paikady ny ministera voakasika tsirairay amin'ny réclamation zay mipetraka. Zany hoe eny amin'ny anjerimanontolo rehetrarehetra zany dia efa misy système de réclamation, zany hoe tsisy ankizy anankiray na iray azy ho adino satria io réclamation io zany dia ho atao ny engagement izy io miaraka amin'ny ekizy izay
en première année zany ankizy alain zany. Inona ary no fanatsarana efa natao e? Ny fanatsarana natao zany dia hoe io olana boursa io raha fantatsika tsara dia efa amina taonany maro, fa efa hita daholo zany ireo olana ireo satria itsika dia efa tao anatin'ny heritaona sy roavolana zay tsika no nandinika tsara an'io resaka digitalisation ny paiement ny boursa io. Izany hoe afaka miteny zany zahay hoe rehefa matotra tsara ilay lista zay avany amin'ny université, satria ny indro kely dia ilay lista ilay tsy famatoran'ilay lista zay avany amin'ny université zany tsy ny formation nomena anareo ao amin'ny scolarité, satria azadino fa ireny olona reny azatra miasa tamina système traditionnel nanomboka natsofoka tao aminazy kelikely ilay resaka digitalisation dia misy lesoka zany. Fa zany lesoka rehetra zany zany dia efa eo am-panatsarana anazy tsika zany amin'izao fotoana zao, ary ny tokony afaka omenany ankizy dia hoe tsy misy ankizy ho adino amin'ny paiement ny 5e sy ny 6e mois, fa any zany no anenjehantsika ny réclamation ny ankizy amin'ny ireo ankizy ataontsika hoe latsaka ao anatin'ilay lista zay nalefa ny université. Ny lesoka faharoa dia ny fanatsarana eo amin'ny paiement amin'ny carte bancaire zany raha mampiasa GAB izy. Io zany dia ny fanatsarana miaraka amin'ny BOA ny resaka réseau an zareo, satria zany ilay microcoupure au niveau an'ny GAB ny BOA no miteraka n'ilay olana dia efa miresaka tsara zahay zany amin'izao fotoana zao amin'ny BOA izay mpiara-miombonatoka amin'ny postra malagasy amin'ny digitalisation ny paiement ny boursa io. Ny fanjakana ary ve afaka manome tokony tsy hiverimberena ny olana intsony? Eo am-pandaminana zany tsika anareo ataontsika hoe réclamation, zany hoe misy anankiroa lehibe zany ireo réclamation ireo mba tsy ampiverina anazy intsony zany dia ny resaka izay atao amin'ny université hoe tokony mijanona tanteraka mihitsy ny inscription, satria zany ny zavatra misy dia mbola tsy mety tapitra foana ilay lista avany amin'ny université, fa tokony tonga zany fotoana hoe mijanona ny lista. Faharoa manaraka an'izay dia ireo ankizy latsaka tany amin'ny fanaovan'ny université an'ilay lista dia efa eo am-pandaminana ny réclamation zahay. Izany hoe efa misy hevitra zany sy zavatra atao hoe angatahana autorisation exceptionnelle au niveau an'ny ministèren'ny finance sy ny présidence en république zany ireo ataontsika hoe ankizy latsaka tamin'ny lista zay nalefa ny université ireo ka fantatra ary voamarina tsara fa boursier zareo, dia normalement zany dia mandeha ny paiement zareo ireo rehefa vita tsara ireo vérification rehetrarehetra ireo, fa tsy andro hoe any amin'ny 6e na 7e na 8e mois tsika zay vao aloha izy, fa efa misy fandaminana zany atao amin'izao fotoana zao momba ny réclamation. Ny momba ny hoe 0 ariary ny ao anatin'ny carte bancaire dia efa voova sy voova zany izay processus zay au niveau postra malagasy na tonga n'ireny riskana erreur reny. Ny zavatra afaka ataontsika zany amin'izao fotoana zao sy ny toky afaka tenenina amin'ny ny voaka malagasy indrindraindrindra ny mpianatra dia efa voaray daholy ireo lesoka ary eo ampanatsarana an'ireo lesokatsika. Izay ny antony mahatonga anay hoe amin'izao fotoana zao zahay dia efa mianticiper sahady ny erreur rehetrarehetra zany mba tsy hiverina tsony izy io any amin'ny paiement ny 5e mois sy ny 6e mois. Inona no afatra ho an'ny mpandraraha ny université sy ny mpianatra? Ao anatiny fanatsarana ny resaka paiement io tsika sy io resaka boursa io efa olana tao anatin'ny 30 taona mahery io resaka boursa io, fa ho atsaraitsika ny zavatra tsara ho fantatra sy
afaka tenenina zany ho an'ny mpianatra dia aokontsika ho tony ary eokontsika anaraka an'ireo consigne rehetrarehetra izay apetraka eny amin'ny université hoe izay tsy ao anaty lista ny bourse dia efa misy réclamation, misy système-na réclamation efa mipetraka. Ino no arahantsika ary fantatritsika tsara hoe mipetraka any anaty réseaux sociaux izy iny. Afaka arahantsika tsara zany any anaty réseaux sociaux tsara hoe sany amin'ny site internet hoe otriny ahoana ny évolution amin'ny réclamation izay ataonareo. Ny faharoa dia zavatra anisan'ny zavatra tsara indrindra io digitalisation satria amin'ny 5e sy ny 6e sy ny 7e mois zany ankizy dia tsy mila milahatra iantsony any amin'ny université na any am-positra malagasy rehefa maka ny vola fa efa any anatin'ny carte bancaire dia afaka laina amin'izay fotoana mampety anazy any amin'ny GAB na any amin'ny birao am-positra malagasy fa tokony tsy ho voahelingelintsika amin'izay tsao na incompréhension izay apetraky ny olona fa efa io resaka digitalisation zany dia efa zavatra efa natao fandiniana lalina ary efa noeritseretina lalina ary efa misy processus mipetraka tsara fa ny manao zavatra tsy mora satria tsy ministera anankiray no voakasika izy io fa ministera maromaro. Ankasitrahantsika ary ny sekretera jeneraly ny ministera mifampiroboroboana ny Aitao Arakajimrindra sy ny Poste ary ny fifandraisan-davitra ny vahiny teto amin'ny zanam-pandaharana l'interview amin'ny RTA Actu.